Fisaratsarahana tany Filipy. Izany no anomboantsika ny herinandro anasako anao mba manaraka izany indray amin'ity maraina ity. Miarabantsika rehetra natratra izao fotoana sarobidy izao indray tafahoana noho ny fitantanan'Andriamanitra, noho ny fiarovany antsika, noho ny famondram-pony tsy hitalany dia miona izao sy anao ka dia tolotra ho antsika tsirairay avy ny araba sy ny firarian-tsoa ary tononona ho anao sahady ny fiatanan'ny tompony ho aminao sy ny ankohonanao. Ankehitriny ary raha anomboka izao dinika izao tsika dia andeha isika hiaraka hivavaka. Andriamanitra rainay any an-danitro misaotra anao indray izahay. Noho ny fotoana sarobidy izay omenao anay ahafahany miaraka mandinika ny teninao. Mamela ny heliko sy ny tsy fahatanteranay rehetra ary eo kosa ny fanena masina no hitaritarana anay hampianatra anay ny teninao. Milaran'i Kristy nangatana ny vavaka. Amen. Mbola miodikodina anatin'ny bokin'ny Filipiana sy ny Kolosiana sika ry mpiara-midinika namana amin'ilay hoe Kristy mampifandray ny lanitra sy ny tany. Amin'ny herinandro ity tsika dia jery lohahevitra ankapobeny hoe firaisan-tsaina ao anatin'ny fanentren-teny. Fa ny androany dia hoe fisaratsarahana tany Filipy. Ny andininy natao tadidiana indray dia voasoratra amin'ny bokin'ny Filipiana, Filipiana toko 2 ka ny andininy 2. Raiso ny baibolinao, ataovy any am-pelantananao ilay taridalana ahafahantsika miara-mianatra, mba ahafahantsika maharaka izany hatrany hatrany. Filipiana toko 2 ka ny andininy 2 manao hoe dia tanterao ny fifaliako mba iraisanareo saina, miray fitiavana, miray fo, miray hevitra. Zany no andininy ataontsika tadidiana vakitsika isan'andro zany dia mba tafapetraka tsara ao an-tsaintsika. Fisaratsarahana tany Filipy. Fantatsika tsara fa ny apôstôly Paoly no nanorina ny fiangonana tany Filipy ary nanana firaisam-po namporisika mandrakariva ireo fiangonana, ireo membre ny fiangonana mba iray fo, iray saina izy ireo. Kanefa amin'ity andininy ity dia natsikahatra Paoly ary nandiso fanantenana lehibe tamin'ny Paoly ny nahita ity fiangonana ity izay tiany loatra naoriny kanefa dia nisy fisaratsarahana tao amin'izy ireo. Ina ny antony? Andeha hojery antsika ary ny voalazan'ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Filipiana toko 2 manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 13. Koa raha misy famporisiana amin'ny Kristy, raha misy fampionona avy amin'ny fitiavana, raha misy firaisana amin'ny fanahy, raha misy famondram-po sy fiantrana, dia tanterao ny fifaliako mba iraisanareo saina, miray fitiavana, miray fo, miray hevitra, tsy manao na inona amin'ny fifampiandaniana na mandrano tena foana, fa amin'ny fanetretena dia aoka samy anao namany io mihoatra noho ny tenany avy. Ry mpiara-midinika namana, nisy olana teto amin'ity fiangonana ity, inona ny zavatra nitranga? Nisy ny fifampiandaniana. Zay ny zavatra voalohany, no zarazara ny fifampiandaniana, no ikikisan'ny fifandirana ireto fiangonana ireto. Ary ito zavatra io nefa dia nisy ny tena fahavalon'ny fiangonana tany Roma izany toe-javatra izany. Ina moa le fifampiandaniana? Le fifampiandaniana dia zao filaondera foana, zany hoe manandra-tena, mihevitra ny tena ho ambony ny hafa. Izany fifampiandaniana izany no nanimba ny firaisan'ny fiangonana. Ary ao amin'ny Galatiana moa toko 5:20 dia milaza fa anankiray amin'ny asan'ny nofo ny fifampiandaniana. Ary ny apôstôly Jakoba moa dia efa nilaza mihitsy hoe fa izay misy fialona sy fifampiandaniana dia misy fikorontanana mba amin'ny asa ratsy rehetra. Le fifampiandaniana amin'ny teny hafa dia hoe mandrano tena foana, zany hoe avonavona izany, mihevitra ny tena ho zavatra zany, fireharehana pokaty zany. Zany ny zavatra nisy ary nahatonga ny Paoly ananatra ireo membre ny fiangonana tany Galatia tamin'ny fotoanandro ao amin'ny Galatiana toko 5 ka ny andininy 9 dia hoy izy Paoly amin'ny andininy 9 amin'izany Galatiana zany, aoka isika tsy andrano tena foana ka ifampiahaka sy ifampialona. Misy zany miavonavona. Moa ve tsy efa hita amin'izao fiainana izao ny fiangonana izany? Mirehare, mihevitra ny tena ho zavatra, hita zany
eo amin'ny tontolon'ny fivavahana kristianina amin'izao fotoana izao mihevitra ny tena ho zavatra ary zay nahatonga ny Paoly aoka isika tsy rere ka hampisy fifaninanana sy fampiolana. Tanaty zany toezavatra zany nefa na dia nampalahelo amin'ny Paoly aza ny toezavatra nisy dia niezaka Paoly hanome torohevitra taridalana mba hiverenana indray amin'le firaisan'ny fiangonana, le firaisan'ny membre ny fiangonana. Reto ary misy fanevitra zay napetraky Paoly zay hitantsika amin'ny andininy voalohany sy ny andininy faharoa. Famporosihana ao amin'ny Kristy ny voalohany, koa raha misy famporosihana ao amin'ny Kristy. Ny hoe famporosihana amin'ny Kristy dia zao hoe mampiseho ny ohatra asehon'ny Kristy, vao famporosihana lehibe ao amin'ny tsirairay. Vao faharoa dia ny fampiononana avy amin'ny fitiavana. Fampiononana avy amin'ny fitiavana zany hoe miezaka zany ny tsirairay avy mba haneho ny fitiavan'Andriamanitra tahaka an'i Jesosy zay naneho ny fitiavan'Andriamanitra teo amin'ny fiainany ary mandidy antsika izy mba hifankatiavantsika tahaka ny tiavantsika azy. Dia fahatelo ny firaisana amin'ny fanahy zany hoe mila mangataka ny fanahy masina isan'andro isan'andro. Zay ny antony mahatonga antsika rehefa mivavaka dia mangataka ny taridalan'ny fanahy masina satria ny fanahy masina no mitondra antsika ao amin'izany fifandraisana zany zay tena atao hoe ivon'ny fiangonana fivavahana kristianina. Fahaefatra dia hozy Paoly raha misy famindrampo, io famindrampo koa dia fanefitra hitehirizana ny firaisan'ny fiangonana, fiainan'i Jesosy zany ary naneho ohatra Jesosy tamin'ilay tantaran'ilay Samaritana tsara fanahy sy ilay zanaka adala zay hanehoana ny famindrampon'Andriamanitra amin'ny tsirairay avy. Ny fahadimy dia ny fiandrana ary ny fahaenina farany dia le amin'n'araka le voatenin'ny andininy natao tadidina amin'ny andininy faharoa manao hoe dia tanterao ny fifaliako mba hiraisanareo saina miray fitiavana, miray fo, miray hevitra. Io zany no sary anankiray tiany Paoly hita, miray saina, miray fitiavana, miray fo, miray hevitra. Anahoana re? Raha anahoana tokoa re ny fiainan'ny fiangonana, anahoana tokoa re ny fiainan'ny fiarahamonina, anahoana ny fiainan'ny firenena raha toa ka izany tokoa miray saina, miray fitiavana, miray fo, miray hevitra. Ry mpiara-midinika namana, androany ary dia hitantsika teo fa ny miteraka ny fisaratsarahana dia ny avinavina sy ny fiheveran'ny tena ho zavatra. Fa ny vahaolana miny Paoly kosa dia zavatra tokana kanefa zaray maromaro teo izy hoe ny firaisan-tsaina, ny firaisam-po, miray fitiavana ary miray hevitra eo anatrehany toe-javatra anankiray. Andriamanitra anie hitantsika ka anjarantsika ny misafidy hoe inona no ataontsika mba ahafahantsika mitahiry ny firaisana eo anivon'ny fiangonana, eo anivon'ny tontolo manodidina ny tsirairay avy. Andriamanitra anie hitahy ianao amin'ity maraina vaovao ity hiaraka hivavaka isika tokoa. Andriamanitra ray eo misaotra anao zahay noho izany fampatsiahivana izany fa ny firaisam-po, ny firaisan-tsaina, ny firaisana fitiavana, ny firaisan-kevitra no anisany mitahiry ny firaisana eo anivon'ny fiangonanao, ny mitahiry firaisana eo anivon'ny fianakaviana, ny fiarahamonina, ny firenena mihitsy. Ampitoera tena anatinay ary fanena masina mba hanaovana fanandramana ny amin'izany dia mitahihana amin'ity tontolo andro ity noho ny amin'ny anaran'i Kristy nangatana ny vavaka. Amen.